raha fanafody nify ny nifliril dia ambarako aminareo eto fa fanafody parasy ny paracetamol. Tsipolitra tompoko lasy tompoko vavy a, ny tsipolitra dia ody fivalanana. Hoanina izy dia tsipolitra tsony ianao ha. Samy manana ny zavatra rehetra atsiarovany any renintsika rehetra fa ny zavatra anankiray tena atsiarovako any mamanay nisy taona zay a niaraka andeha hividy télé sy antenne. Nividy télé zay a teo a Behoririka. Dia nividy antenne teo Anosy. Tamin'ireny andron'ny baolina ireny tamin'izany. Teny amin'izay ilay mpitantara baolina hoe zay ary ry havana fa ho averintsika any Anosy ny antenne. Soany raha bofy ilay antenne nio nentin'ny verina tany Anosy. Nisy taona nahita afisy asa mitondra yaourta mandendeha. Ty ngamba ny tena mety amiko ty mitondra yaourta mandendeha ty mandendeha fotsiny raha ataoko. Tonga amin'izay tonga tompoko efa tena netiko nahita tanàna aloha reto yaourta reo. Nanontany anahy amin'izay aloha ngahony ianao tsy nalafo mihitsy. Ahoana za ve tsy nahina maky sa? Ay ve amidy izy reto. Ela vao tsy afaka CP eo dia miandry omby. Dia nivala ny CP dia nanontany anahy zareo hoe nanahoana izy tao dia izaho hoe ndana tonga dia vidio ilay omby. Zandrinay afaka CP nahazo bisikileta kely. Za tsy afaka CP nahazo omby ahoana. Mety ve aloha zany. Za tsy gaga raha be da be no manao taxi bisikileta eto Antananarivo. Bisikileta azo tamin'ny CP reny. Be da be ny expérience efa hitako tao anatin'ny fanaovana humour ohatr'izao fanaovana spectacle ohatr'izao tena be da be ny expérience efa hitako nisy taona nanao spectacle ohatr'izao zay za tsisy nijery ilay izy. Tsisy. Satria spectacle natokana ho an'ny olona jamba ilay izy tamin'izay. Grave be tamin'izay fotoana izay tsy maintsy nitady sketch miresaka ny fiainan'ny olona jamba. Ilay izy zany tena marina famalifalinan'ilay olona jamba tamin'izay dia tena jamba daholo no nijery tamin'izay rehetrarehetra izay. Ao anatin'izaho mandatsandatsaka blague eo maheno olona miteny hoe ino indray no tsy hitako fa ahoana. Tsy hoe ahoana izany. Dia tsy hitako izay zavatra resahana. Tsy hitako izay zavatra resahana momba ny fiainany zareo. Dia mody nanontany nisy mpivady anankiroa zay teo aloha teo dia samby jamba ry zareo fa mpivady. Dia nanontaniako indray ry zareo fa taiza ny fankahitanareo. Tena diso mihitsy tamin'izay fotoana izay. Dia nanontaniako zareo hoe firy taona ny fanambadianareo. Zaho izy izay izy efa nivady nandritra ny 10 taona dia ray ny zanakay. Ay ve somary nalahelo kely satria ilay zanany zany nahita masoandro alohan'ilay ray aman-dreny. Andeha hitady asa raha fa enjana be ty tsisy voly ty zany tena hitako mety amiko ty asana receveur ty. Manao entretien tamin'izay hoe hiditra hiasa receveur. Mahay mikaonty vola mitsalama saina tsara ary mahay misioka tsy nahay sika tsy nahalany ana receveur. Efa za tamin'izay fa tena haiko daholo voavaliko daholo ny fanontaniana. Rehefa manao taxi be ohatr'izao dia tsy azo atao no mitsoraka. Tsy possible ane zany. Misy gaule ane io. Tsisy gaule ilay taxi.